raha iverenina kosa ny sehatra ny Tsifandripahalemana namoaka tahirikevitra misosokevitra edina amin'ny alatromby any amin'ny faritra Anosy ny fikambanana faritra Anosy Miray na ny fifamisy no afantarantsika azy. Ny tanjon'izao etsika izao dia ny amongorana ifotony ny tontolon'ny Tsifandripahalemana indrindra izay alatromby izay. Fanovana fandaminana ara-piarahamonina, fametrahana anjina, fanaraha-maso ny tsenan'omby, fanomezana asa an-tanora ary fampitomboana anisan'ny toby miaramila zandary amin'ny faritra mena. Ireo no anisan'ny sosokevitra voarakitra ao amin'ny tahirikevitra navoaka amin'ny fikambanana faritra Anosy Miray na ny fifamia entina amongorana ny Tsifandripahalemana ny faritra Anosy. Anatin'ny zavatra niresahana iato koa moa zany dia fametrahana ledina ilay ny odina io zay zany anankiray ny fanaraha-maso ny tsenan'omby sy ny fivezivezen'ny omby any toeranany zany misy zavatra tokony matipaika io fa tsy hoe mandeha fotsiny le azotsika ny eritreritra nefa misy omby anarivony androarivony raha mandeha amin'iny lalany io sy ny midina betroka nareo dia misy omby analiny maro isanandro miakatrany akoatra ny mandeha tobile dia misy ny mandeha tongotra. Sosokevitra na nomenay koa moa zany anatin'ity dia le hoe fanomezana asa ny tanora, fanaovana projet agny zany nomena asa le tanora fa am'izao dans un premier temps le projet IMO io zany fataon'ny fanjakana any ny projet IMO io zany tokony mametraka amin'ny zone rouge rehetrarehetra nisy an'io. Ny zavatra resahanay ato koa dia tokony ampidirina io moa zany efa miasa any koa ny BGRC amin'io le hoe catastrophe le zavatra manjo agny io resaka dorotrano io resaka faty olona io dia tokony anatin'ny catastrophe humanitaire io ka tokony homena fanampiana faran'izay haingana reny olona rehetrarehetra reny zany. Anisan'ny takian'ny fifamia ihany koa ny tokony hanatanterahana fivoriana miaraka irahana ministera manana andraikitra momba ny fitandrona filaminana ao anatin'izany ministera ny fitsarana, ministera ny filaminam-bahoaka, ministera ny foloalinda ary ministera ny fiompiana.